Katroka tsara ny amin'ny valora rivo tompoko lasa tompoko vavy ampitiavana indray no irahana aminao ary anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ny vaovao ara-politika izay aloha ny tena mbola maresaka sy mahaliana ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao izay indrindra no anokafantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity dia ny ako ny hetsika tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey araka ny fandaharam-potoana efa narindra dia niazo ny lapan'ny fitsarana nosy tamin'ity androandroany ity ireo mpanao fihetsiketsehana ny alohavan'ireo mpitarika ny fihetsiketsehana izany ary nametraka fitoriana roa sosina ny toy tamin'ny alalana sitinina teny amin'ny manoloana ny fitsarana avy mba lalam-panorenana nosy ihany ny fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo. Tafapetraka teny anivon'ny fitsarana nosy androany ny fitoriana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka 17. Fitoriana roa napetraka androany raha ny filazan'ireo solombavam-bahoaka. Ny fitoriana iray dia mitory ny Prime Ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly ho mpiray kombakomba amin'ny Claudine Razaimamonjy. Ny anankiray kosa dia mitory ny zanaky ny filoham-pirenena Mathieu amin'ny raharaha hafa. Misy aty amin'ny parquet, misy aty amin'ny tribunal anosy, misy koa any amin'ny Biancoa dia mazava ho azy fa izay député 17 koa zany dia tsy maintsy ametraka fitoriana izay efa voninahity koa ato any amin'ny Biancoa par le principe satria mbola tsy mipetraka hitantsika ny haute cour de justice dia tsy maintsy ametraka plainte toy ny plainte izay nidéposene teto any amin'ny Bianco koa manenjika ny monsieur le premier ministre miaraka amin'ny monsieur Mathieu izay zanaky ny filoham-pirenena izay enjena amin'ny fiampangana hafa tsy mitovy amin'ny monsieur le procureur. Nilaza monto ny mpampanao lalàna fa dia ho alefany any amin'ny cellule mixte ivondronan'ny polisy sy ny zandary izay misahana ireo fitoriana natao tao anatin'ity hetsika politika ity. Raha ampito ihany dia ho alefa any amin'izy ireo fitoriana raha ny nambarany. Izay dia alefany amin'ny cellule mixte izay nefa fanarahana dia any gendarme sy ny polisy miaraka so voarainay raha pitsy ty dia fa tonga ny cellule mixte ty zany rapitso maraina satria mbola manisy fa naninareo nanin'ny hafa tonga dia alefanay foana fa zay tsy mitazo. Miandry ny fivoaran'ity fitoriana ity indray zany ny rehetra. Taorian'ny teny amin'ny fitsarana nosy dia nanao sitina teny amin'ny fitsarana fomba ny lalam-panorenana ireo solombavam-bahoaka sy ny mpanaradia azy. Mitaky hatrany ny famohan'ity fitsarana ity ny didy mampiantony filoham-pirenena.